J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente ni Vaovao. Mampitaraina ny vahoaka malagasy manerana nosy ny fiakarana isy eo amin'ny fiditsolika izay tsy mbola hita hatreto ny marimaritra iraisany eo amin'ny mpanjara solika sy ny fanjakana. Ankoatra io, namaky batsilana ny fasahirana ny ainan'ny vahoaka eny fotony ihany koa ireo solombavam-bahoaka nandritra ny fiaonana tamin'ny fahefana bara-tanteraka. Anomboka ny fandohan'ny volana oktobra ho avy izao ny fanisana ny mpifidy entina andrafetana ny mpifidianana vaovao ampiasaina amin'ireo fifidianana ifandimy eto amin'ny tany sy ny firenena araka ny fanazahoana nentina teo anivon'ny CENI. Nomorena androany itsingertaona faharoapolo ny joroany antokotiko i Madagasikara, nivotra nandritra ny fandraisam-pitenenan'ireo mpanao politika ny fasahirana ny aina ny vahoaka malagasy. Jiola rosaka amoaka ny naman'izy ireo voatazona amin'ny fonjany Moramanga, voaroroy amin'ny rara fakanankeriny no lavo ny mpitandro ny filaminana ny maraina teo tokony ho tamin'ny efatr'ora, tratra niaraka tamin'izy ireo tamin'izany ny fitaovam-piadiana sy otigasy. Notoran'ireo mpanao fihetsiketsehana omaly ny sezan'ny parlemanta any Libia fa nehoana ny atezerana tamin'ireo governemanta no antony izao fanombarana fotodrafitrasa izao. Tsy nisy vokatra azo tsapaitana ny fampiresahana izay nitarihiny filohan'ny parlemanta rototo izay nifanarana tany Genève ny alakamisy teo. Ny andindinindreo arahinao afaka fotoana fohy. Madolitra ny araba topoko lasy topoko vavy tonga soa indray. Eto nivony fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Asaiko mpanajana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Dia nimboantsika izany mitantena ny vahoaka malagasy manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny fiakarana hisy eo amin'ny viditsolika izay nambara fa tsy maintsy hisy ny fiakarana. Tsy mbola hita hatreto ny marimahitra raisana eo amin'ny mpanjara solika sy ny fanjakana. Ankoatra io namaky batsilana ihany koa ny solombavam-bahoaka teo anatria ny fahefana mpanatanteraka makasika ny fasahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Nanao ny tatitra momba ny fanatanterana ny politika ankapobeny fanjakana na ny PGE sy ny asa anatrehany ary ny fanamby amin'ny fampandrosoana teo anatrehany antenimera ny praiminisitra lehibe ny governemanta sy ireo minisitra isan-tokony nandritra ny fiaonana mivantana teo amin'ny rotota tamin'ity herinandro ity. Voalaza tamin'izany fa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana ary mametraka ny laharam-pahamehana ho fitsinjovana ny aim-bahoaka tao anatin'ny fotoana ny atrehana ny valanaretina Covid-19 sy ny rivo-doza ary ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russia. Manoloana io, ny banitoerana tamin'ny fangatan'ireo solombavam-bahoaka ny makasika ny fahasahiranana eny fotony, ny lafin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny fitangan'ny vidim-piainana sy ny sisa. Namaky batsilana ireo solombavam-bahoaka fa maro tamin'ny fampanantenana no tsy tanteraka ka nampatsahivon'izy ireo tamin'ny fahefana mpanatanteraka ny amin'ny tokony anaovana izany amin'izao akatoka ny fotoam-pifidianana izao. Ankoatra io, niteraka fikorotanana teny amin'ireo tobi-mpanjara solika ihany koa ny feony ely sy ny resabeny amin'ny hoe hisondrotra avy ny viditsolika amin'izao fiandohana ny volana Jolay izao. Vokany, maro no ny viditsolika sy nanangona izany tany amin'ny faritany. Nilaza ihany koa ny OMH na ny Office Malagasy des Hydrocarbures fa tsy azo atao ny makasolika amin'ny daba mihoatra ny 520 litatra. Raha araka ny nambaran'ny minisitry ny angofo sy ny akoranafo, tsy mbola hita ny marimaritra iraisany eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraraha ara-tsolika makasika ity fiakarany vidiny ity. Tsy azo idivirana ny fiakarany izany. Ny mpitatitra aza ohatra efa nandodana ny ho fiakarany sarandalana rehefa tonga tokoa ny fotoana. Tsy afa-miala amin'ny fisondrotro ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena i Madagasikara. Farany, nanaitra ny maro ihany koa ny fatratraran'ilay volamena teny Ivato izay tratra tamina mpandeha iray. Nandray ny zotra-piaramanidina miazo any Maurice sy Dubai. Bolongambolamena milanja 530 sy 700 grama sy karazam-bato 20 grama no tratra tao anatin'ny vatany izay nafenony tao amin'ny fitombenany. Isan'ny fanontaniana apetraky ny olom-pirenena ny hoe ity zao tratehaka ahoana tsy nahitany ireny volamena amin'ny kilao ireny raha tokana nanao ny asany tokoa ny faditseranana eny amin'ny seranam-piaramanidina mifandraika amin'izany. Fa ankoatra ity teny Ivato ity, andrasana ihany koa ny ovalin'ny fanadihadiana momba ilay volamena very tao amin'ny vatamidy tao amin'ny ministeran'ny arenakibon'ny tany sy ny loharano-karena ara-stratéjika. Araka ny antso nataon'ny filohan'ny antenimera-pirenena omaly, tsy tokony amelana fa ampiarana ny lalàna ireo izay tratra amin'ny zavatra tahaka izao.
nanao toy vakana ny fangatana sy ny fitakina izay nataon'ireo somavim-boaka ny Madagasikara nandritra ny fifanatrena teo amin'ny gouvernement farany teo. Manaporofo izany fa mbola maro ireo fampanantenana no tsy tanteraka araka ny tokony izy eny anivon'ny district tsirairay avy. Nampamenimena ny somavim-boaka maro ihany koa ny makasika ny faratsin-dalana eny anivon'ny lalam-pirenena maro samihafa. Nanao rano lava ny fangatana sy ny fitakina ireo somavim-bahoaka nandritra ny fifanatrehany anteny miram-pirenena sy ny gouvernement tao anatin'ny 2 andro teny amin'ny CCI Ivato. Nateo aza ohatra ny fankasitrahana ny gouvernement tamin'ny hoe asa vita sy ny efa natomboka ary notokanana. Eo ihany koa ireo fototra-fitrasa izay efa mijoro toy ny EPP manara-penitra, hôpitaly manara-penitra, kianja manara-penitra sy ny maro hafa. Mbola nampiharihary hatrany ireo somavim-bahoaka fa maro ireo fampanantenana no tsy tontosa araka ny tokony ho izy. Manerina ireo distrika 710 eraky Madagasikara. Maro ny fototra-fitrasa simba sy rava taoriana ny fandalovan'ny rivodoza sy ny andro ratsy ny fanesy izay ilana fanarenana sy fanorenana fa miantoka ny fampandrosoana eny fotony. Tsy latsa-danja amin'izany ny fahasimban'ny lalana izay mampikaikaiky ireo somavim-bahoaka maro. Ny RN2 tompoko isan'andro tsy maintsy misy accident eo amin'ny lalana io ary misy namana akaiky aza maty tamin'ny herinandro iny noho ny filatsana tanaty lavaka tamin'ny moto. Zany rehetra zany moa ny angaviako ny ministerany Savaventy fantatra fa mbola lava be fikirakarana fanamboarana lalana zany fa ny zavatra tsotra fotsiny dia manao antsoavy ny tena koa asivo marquage au sol reny lavaka rehetra reny. Raha tsisy loko fotsy atsika atao loko orange tsy manino amin'izay hita tsara amin'alina zany rehefa misy loko orange io mazava alina na eny ambony hélicoptère atsika afaka mijery koa mahita an'le orange aty ambany. Zay zany tokony mba zava-dehibe solution faranaingana indrindra aloha ialana isorona amin'ny loza fambovoizina ary raha mandeha amin'ny lalana iny anao tsy lasaka ny 3-4 automobile tavela na izy vaky pneu roue na izy matsoaka rotule na izy matsoaka transmission. Ankoatra ny lalam-pirenena faharoa efa potika ihany koa amin'izao fotoana izao ny RN6 mampitohana ambondromamy makany ambanja raha ny fanazavana ny somavim-bahoaka hatrany. Ya volonté aloha ny lalana aloha hatreto aloha raha RN6 mampitohy ambondromamy makany ambanja dia tena ratsy tokoa ilay izy. Mampimenimena ny mpandeha, mampimenimena ny vahoaka ny lalana mampitohy ambondromamy sy ambanja io RN6 io. Karaha miresaka ny lalana anao zany eto aloha efa nampitaiko tamin'ny ministra zany mikasika io lalana io ary misy tatiky sy ohatra ny vilana zany fahitana izy hoe compte rendu zany nataon'ny PM tao hoe misy lalana efa vita non mbola tsy lalana vita any. Mbola tsy lalana vita raha RN6 mampitohy ambondromamy sy ambanja. Ka eto manaitry fitondram-panjakana ihany tena nay hoe mba tokony jerena io amin'ity taona ty na tsy vita tara azy na goudron fa hoe mba terrassement madinidinika zany mba atao aminany zay ny zavatra tena mba fanirian'ny vahoaka ary fanirian'ny mpamily taxi borosy rehetrarehetra izay mahakany avaratra. Betsaka ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fitetezam-paritra izay nataony ho hatrany ireo somavim-bahoaka saingy vitsy ny tontosa. Betsaka lavitra ny mila atao mitaha amin'izay efa vita ankehitriny. Efa miroso amin'ny fanomanana ny fifidianana ho an'ny taona 2024 isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hita izany fa dia nahitana fiakarana ny teti-bola ho an'ny CNI ao anatin'ny LFR 2022. Na izany anaty izany nambara ireo firaisam-bonimpirenena fa dia tara loatra ny fanolorana izany LFR izany tenenivon'ny antenimera rotonta. Efa mitodika an-tanteraka amin'ny afifidianana ny firenena amin'izao raha ny teti-bola ampanjakanana sy mpantsiana no jerena. Isan'ny nahitana fiakarana ny teti-bolan'ny CNI efa tokony nampijirina tao anatin'ny teti-bola ampanjakana izany afa-tsy tokony tao anatin'ny LFR raha ny fanazavana ireo fiarahamonim-pirenena. Ny tsikaritra manaraka dia ny fiakaran'ny teti-bola ho an'ny CNI. Ny CNI dia anisan'ny ministera izay nahazo fiakarana teti-bola izay manodidina ny 500 isanjato ny fiakaran'izay teti-bolan'ny CNI izay. Satria hita taratra ao moa ny fiatrehana ny fotoam-pifidianana amin'ny 2024. Ao anatin'izay ohatra ny fanomezana ny izay misy ny vola natokana ho an'ny fanaovana an'ireny karapanondro reny sy ny jugement supplétif. Eo ihany koa
ilay hoe refonte de la liste électorale izay mitetina eo amin'ny 25 milliards d'ariary eo moa zany. Reny zavatra reny zany dia ahafahana mijery fa efa mitodika makany amin'ny fifidianana antsika ary efa miompana tanteraka amin'ny fanomanana an'izany. Politika ny fanatratrarana ny Madagasikara maitso raha ny teti-bola ao anatin'ny teti-bola mpanjakanana sy mpantsina. Antonona ampidinina ny teti-bola natokana ho an'ny ministera tompon'andraikitra. Rehefa misy tranga tsy azo anoharana hoy ireo fiarahamonim-pirenena, vao tokony roso amin'ny afanolorana ny teti-bola mpanjakanana sy mpantsina ny firenena iray. Nefa ny antsika zany dia sistematika io volavolan-dalàna sy na fanitsina io antsika manakorotana ny fanatanterahana ireo ministera ny teti-bolany ny fampiasany le teti-bola zany rehetrarehetra zany dia everina fa tokony tsy atao foana zany satria misy olana foana any amin'ny fanatanterahana ny fampiasana any teti-bola misy eto amin'ny firenena. Dia hoanay zany a tena hoe tolo-kevitra tolotsay dia tokony manao ny asany io voalohany indrindra araka ny tokony ho izy ny fanjakana mpanatanteraka. Mangataka fionana amin'ny afanjakana ireo fiarahamonim-pirenena hiaraka hijery vahaolana manoloana ny fiakaran'ny avidim-piainana amin'izao. Mahakasika izay fanomanana ny fotoam-pifidianana ho an'ny taona 2024 izao raha nambarany voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ny CENI anomboka ny fiandohan'ny volana oktobra ho avy izao ny fanisana ny mpifidy vaovao entina andrafitra ny listim-pifidianana hiatrehana ny fifidianana ifandimby eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa andalam-pikarakarana ihany koa ny fisha entina ampiasain'ireo mpanisa mpifidy raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny filoha lefitry ny CENI. Mpifidy manodidina ny 10 tapitrisa no kendrena ho voasoratra anarana amin'ny fanavaozana tanteraka ny listim-pifidianana atao eto Madagasikara amin'ny taona 2024 ity araka ny fanazavana azo avy eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana CENI. Mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy nisan'ny malagasy feno taona sy mananjo ifidy ao anatin'ny mponina 17 tapitrisa io tanjona io raha ny fanazavana. Tsy aivana fa efa nanomboka tamin'ny 12 ny volana May lasa teo ny asa fanavaozana tanteraka ny listim-pifidianana ary nanomboka ny volana Oktobra kosa ny fanisana ny mponina ho soratana ao anatin'izay listim-pifidianana izay raha ny nambarany filoha lefitry ny CENI. Ingana misy atsika amin'izao tsika miteny izao tsara aloha ny ahafantaran'ny olona fa amin'ny Oktobra no anomboka ny fanisana ny mpifidy. Voalohan'ny Oktobra io zany manomboka. Mba ahafahana manomboka amin'ny voalohan'ny Oktobra dia tsy maintsy voaofana avokoa ary voafaritra avokoa ireo mpanisa mpifidy na le ataontsika hoe agent recenseur. Mialohan'izany mila voalamina ny fanavaozana ihany koa ny rafitra atao hoe ratsamangaika ny CENI. Raha eny anivon'ny fokotany zany no hiasa ireo agent recenseur ireo dia misy le hoe CLRE sy ny agent électoral na ny petite fifidianana tsy maintsy tafapetraka tsara araka ny tokony izy ihany koa. Eo am-pikarakarana ny antota-taratasy hanisana ny mpifidy ihany koa ny CENI sy ny trano piridi-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany. Ny fisy fanisana ny mpifidy satria tsy maintsy la hoe fisy FIRE fiche individuelle de recensement des électeurs. Antota-taratasy izy io ho ampiasaina. Io antota-taratasy io autocopiant satria mameno anankiray eo ambony ianao dia misy vitsivitsy feno miaraka aminy. Dia isy antota-taratasy anankiray dika mitovy anankiray amin'ilay autocopiant zany hijanona ho apetraka amin'ny isam-batan'olona. Raha tonga any aminareo zany no mpanisa mpifidy ka tsy mametraka ny anjaranareo mba ho ataonareo profo dia aza manaiky ianareo. Hitety ny isan-tokantrano ny mpanisa mpifidy ary manatona eny anivon'ny biraim-pokotany kosa ny olom-pirenena tsy tratra ao an-trano. Vinavinaina ihany koa ny isian'ny guichet unique miaraka amin'ny fitsarana amin'ny teti-vohatra hanomezana karapanondrom-pirenena ho an'ireo olona feno taona mbola afaka misoratra anarana. Tontolo politika izay hatrany no marina androany ny tsengeritaona fa 20 ny joro ny antoko tiako Madagasikara na ny team izany. Nisy araka izany ny lalonana teny amin'ny Magro Beoririka
izay notariny ny filoha mpandorona ity antoko ity nivotra ndritra ny lateny izay nataon'ireo nandray fitenenana fa dia mandalo fasahirany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fendropolo taona ny antoko tiako Madagasikara izay naorina ny filoha teo aloha Rahavalo Mananamarika. Tonga nanamarika izany teny an-toerana ny tenany nitronon'ireo vondrona politika avy amin'ny fanoherana toy ny vondrona panorama, RMDM, HVM ary ireo olom-boafidy lany tamin'ity antoko ity. Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nilazany filoha mpanorona ny antoko fa latsaka ankaterena ny firenena. Nisy toerana maromaro izay nale dia narahana foana, sakanana foana fa amin'ity aoko izay menatra lekizy satria sady tsy miakanjo izy tsy mba manana le fitaovana kely reny. Izay no mitranga izao amin'izao fotoantsika miresaka izao any amin'ny faritra atsimo. Miala ampianarana daholo ny ankizy rehetra satria tsisy sakafo, tsisy akanjo, miala daholo, tsisy sakafo. Ahoana rery ty natao Andriamanitra tsy fisian'ny sakafo. Tsy mba atao an-tsaiko velively mihitsy zany hoe nafatra vary zany fa ny ambolo mamaya. Za koa zanaka tatsava teo. Ankehitriny ireo tantsaha ireo tsisy mpijery, tsisy mpanampy, tsisy mpanao vulgarisation fa dia zay nampony fotsiny eo loza raha dia zao. Tonga reny vary afarany reny vao mifaninana amin'ilay vary vokariny kivy izy. Raha io fanagadadrana olona eo anody an'ireo zany eo avy eo marina. Atao mihitsy io natao hoe intimidation. Miantso ireo mpiaradia aminy ny antoko tim amondrina ny hery sy iomana amin'ireo avy eto amin'ny firenena toy ny fifidianana izay tsy maintsy anaovana ny fikaonandoha-pirenena mialoha izany hoy ny filoha teo aloha Rahavalo Mananamarika. Koa ahafahana manova zany rehetrarehetra zany dia ilaina ary maika dia maika mihitsiny ny azahoantsika ny fahefana aloha. Tsy maintsy izay natao aloha. Tsy maintsy atao izy azahoana amin'ny fahefana. Ahoana fomba azahoana amin'ny fahefana? Misy karazany betsaka ilay fahefana. Miainga veny amin'ny fokotany dia tsy maintsy arahana tsara mihitsy ny hoe ahoana fomba fanaovana an'ity le liste électorale ity sy ny zavatra mitranga. Mamay an'iny concertation nationale dia zao ahoana nisy izany fifidianana malalaka sy ankatoaviny be sy ny maro zany ary eken'ny rehetra crédible tsara le fifidianana. Raha tsy le olona mikarakara sy mikirikira le fifidianana aloha no fantatra tsara fa olona tsy momba anazy na ny roa. Amin'izao fotoan'izao nefa dia hita hoe mpiarina daholo izy menakavy. Izay tenen'ny Evariny tsisy valaka ny zavatra nitranga tamin'ny fahatelo amby roapolo volana Jona teo tamin'ny fandaninan'ny loi des finances. Isan'ny mpitarika antoko politika nanatrika ity fotoana ity ny mpandrina nasionaly ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara. Nambarany tamin'izany fa misy mini mandiso ny tantara ankehitriny. Ny tantara tsy fanadiny tompoko. Mahafinaritra. Ary tsy azo fafana satria misy mariky, misy fotoana fantatra tsy azo disoina ny tantara na ezahany rehetrarehetra ary ezahany mpitondra amin'izao fotoana izao ny ilaza isan'andro isan'andro fa ny teo aloha io ianao zao nioko tsy ataonao zay ataonao mety misy tsy tovizana anao hoany le tsy tovizana fa ny firenentsika ny tovizana eto alao hoany le tsy nitovizana fa amaray koa mahita azy fa ny any ty tsy avelatsika ohatr'izao Madagasikara ka dia mazava be ny lalantsika mandehana fa anangana no avy isika. Ito manerana nosy ny fanamarina ny faharoapolo taona nijoroany antoko tim hoiatra ny filoha mpanorina azy. Efa nisy ny fianon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka tamin'ireo mpianatra mpitsabo izay mizatra asa eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana. Efa miroso ihany koa ny famana ny olona amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Efa nisy ny fifampijiniana andatabatra boribory tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka sy ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra mpitsabo anatin'ny faritra enina raha ny fanazavana izay fitadiavana vahaolana manoloana ny fitakian'izy ireo. Ny presalaire manokana izay sitrahan'ny mpianatra mpitsabo manao fizarana asa eny amin'ny hôpitaly Mpanjakana dia voasikazo izany ao anatin'ny indemnité izay tsy mitovy amin'ny karamaresy ny mpiasa Mpanjakana raikitra. Raha ny eo amin'ny lamina mikasika ny famoaham-bola Mpanjakana no resahana. Mariny etona fa eo samy nandray ny presalaire volana Janoary, Febroary, Mars ary Aprily
avokoa ny interna rehetra manerana ny nosy. Ny presalaire volana mesy jiona 2024 kosa dia efa nisitraka izany ny mpianatra faritany Tomasina Mahajanga efa andalam-pavitana kosa reo amin'ny faritany ambiny ary antenaina fa ivoaka atoato izany. Ankilany nisy ihany koa ny afitakiana hafa izay eo am-pijerena vahaolana ny eo anivon'ny ministera ny fanazavana. Ny fitakiana fampiakarana tambo-karama ho an'ireo mpianatra mpitsabo interne amin'ny zatra asa ho amin'ny taona fahafito sy taona fahavalo manerana ny nosy dia efa voapetraka eo anivon'ny ministera ary anao ny ezaka ny ministera fahasalamam-bahoaka ho fanampiana sy fanamorana ny fitadiavana vahaolana. Etsy andany dia maro ireo etaetan'ny mpianatra ho mpitsabo nentin'izy ireo nandritra ny fiaonana ka voalaza tamin'izany ny fampitoviana ny fitantanana ny interna rehetra manerana ny nosy toy ny fampitoviana ny saram-pisoratana anarana amin'ny faritra samihafa, ny fijerena manokana ny lamina mandritra ny examen klinika, fandrindrahana fiarahamonina ankapobeny eny anivon'ny hopitaly. Manao antso amin'ireo mpianatra mpitsabo izay mizatra asa eny anivon'ny hopitaly Mpanjakana ny tompony andraikitra anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mba hanatanteraka atsakany sy andavany ny asan'izy ireo tsirairay avy. Ny avaka raha oharina tamin'ny taona maro ny fandimby ny fomba nanamarina ny faharoa ambin'ny polo taona niverena ny fahaleovantena ho an'ny revenala airport fa ny hoana ireo fomba mampanao malagasy no namarina izy ireo izany fankalazana ny faharoa ambin'ny polo taona niverena ny fahaleovantena izany. Anisan'ny laharam-pamehanay ny fanehoana fa manaja ny kolontsaina malagasy izay eto amin'ny Ravinala Airports. Ny avaka arak'izany fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona lasa ho an'ny mpiara-miasa. Niarana nangatsaina tamin'ireo sampandrarahany seranam-piaramanidina teny amin'ny trano-tsiranana vaovao n'Antananarivo izahay ary faly tokoa ireo mpiara-miasa nanao fitafy mandravaka ny lokon'ny sainam-pirenena. Nanolotra arendrina sy taratasy fividianana entana ihany koa ny orinasa mba ahafahan'ny ankohana tsirairay mankalaza ny fetim-pirenena. Ho fanamarinana ihany koa ity hetsika izay manandanja eto amin'ny firenena ity ary ho fanarahana ny fomba amam-panao dia nandray anjara tamin'ny diabe ny arendrina teny amin'ny seranam-piaramanidina ireo vady aman-janaky ny mpiara-miasa. Izany rehetra izany dia nitody saina tao anatin'ny fanajana ny fenitra fiarovana amin'ny ERP na hoe toerana natao handray vahoaka, fotoana izay nafinaritra sy mamy ho an'ny rehetra. Izany tapany voalohany teto anivon'ny fampahalalam-baovao isany vetivetsika anao tandreto dokavarotro reto rehefa avy eo anatin'ny tapany faharoa indray ary. Hey hey hey! La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous vite avant le 31 juillet et profitez d'un bonus de 15 jours sur tout Canal+. Incroyable! Profitez des meilleurs programmes pour toute la famille. Rendez-vous en point de vente Canal+. Finday katoa ny asaramanitra araroto ny fianambidy manomboka amin'ny 5,900 amin'ny finday telma FM Prime, Legend Max, Quick Max 4G dia mizara fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Tonga vahaingana any amin'ny telma shop anjifan'ilay ho anao. Ho fiomanana amin'ny fialan-tsasatra lehibe ny ministera ny fizahantany sy ny ofisy pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andiany fahaenina amin'ny hetsika tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 10 ary 10 Jolay 2024 eny amin'ny gara Sorano Analakely. 3 andro ampahafantaran'ireo mpamolavola fivahinianana sy ireo ofisy baritry ny fizahantany ireo tolotra maro samihafa asongadina mandritry ny hetsika hatrany ireo sakafo sy kolontsaina maro mampiavaka ny Madagasikara. Andao izahany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Des matériels de chantier abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manahirana mihitsy manetsika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mitetipetika be iny.
Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte molle fixe izay. Roa vitika, alato ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariako avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny molle fixe. Ho antsika mamamo rehetra, andao mampiasa couche-culotte molle fixe ho an'ny zanantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molle fixe mitombo am-pifaliana. Taverina toa ivy ny fotoana ny fampalalama vao tsika dia mbola asainam-panajana no manaraka izany hatramin'ny farany makasiky ny PPN indray kosa efa mahafaty antoka ireo mpivarotra ny vidin'ny farany ambany izay napitraky ny fanjakana amin'ireo entana ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro araka ny fanadidina natao teny amin'ireny tsena barotra ireny. Isan'ny nahitana izay fiakarana izay ny siramamy sy ny lafarinina raha ny fanadidina hatrany. Telo volana taty aoriana metrahan'ny fanjakana ireo vidin'entana farany ambony. Misy amin'ireo fiakaram-bidy no mihoatra lavitra ireo napetraky ny fanjakana. Tao anatin'ny fanadihadiana izay natao teny amin'ny tsena no nahitana fiakarana menaka, ny siramamy ary ireo lafarinina. Raha hoan'ny siramamy izay voakarina itondrarana toy ny inona maki, 704 ariary ny kilao napetraky ny fanjakana, 703 ariary kosa ny kilao hita eny an-tsena. Raha hoan'ireo siramamy ambilobe kosa, 904 ariary ny kilao izay napetraky ny fanjakana raha toka 903 ariary ny kilao hita teny an-tsena. Nahitana fiakarana hatramin'ny 900 ariary arak'izany ireo siramamy izay voakarina eto an-toerana. Ankilan'izay ihany koa ho an'ireo siramamy izay afarana avy any ivelany. Manomboka amin'ny 903 ariary hatramin'ny 904 ariary ny kilao hita eny an-tsena kanefa 903 ariary kosa ny kilao izay napetraky ny fanjakana. Nahitana fiakarana 900 ariary arak'izany ny siramamy fotsy. Raha ho an'ity tovolahy izay mifototra amin'ny fampiasana siramamy amin'ny fivelomana, manano sarotra amin'ny famerenana amin'ny masokarena no fiakaran'ny siramamy raha ny fanazavana. Roa kilao isan'andro eo, 7 teo aloha izy 102 502 misy fantiatoka mihitsy tsy manezy zay fa ohatra vidy taloha ihany. Isan'ny nahitana fiakarana ihany koa ireo lafarinina izay ahitana fiakarana 200 ariary mihoatra amin'ny vidy farany ambony izay napetraka. 903 ariary ny kilao izay napetraka 3 volana lasa izay. Raha toka 903 ariary kosa ny kilao hita teny an-tsena araka ny hita amin'ny sary. Raha ho an'ireo menaka kosa, 107 ariary ny litatry ny menaka madio izay napetraka ny fanjakana. Tafiakatra hatramin'ny 507 ariary kosa ny hita teny an-tsena. Manomboka hatramin'ny 507 ariary hatramin'ny 104 ariary kosa ireo menaka vita amin'ny tournesol amin'izao fotoana izao. Tsy afa-manoatra nefa ireo mpanjifa manoloana izay fiakarana izay. Lafo dia lafo ka. Misonitra isan'andro ny vidin'ilay entana amin'ny fahitako anazy dia tsy zakan'ny mpanjifa. Vidy amin'ny litra isam-bolana dia tena betsaka mahitsy kosa aloha ilay fiakarana satria taloha ilay izy eo amin'ny 45 000 FMG eo. Zao ilay izy efa makatra any amin'ny 75 000, 70 000 fa tsy efa lafo be zany. Mividy satria tsy mahazaka an'ilay menaka tsotra dia tsy voatery. Lasa hoe voatery zany dia ny zavatra hafa no ampifanamboarina zany ilay izy. Tsy nisy netana mali ny mpanao gazety moa ireto mpivarotra nandritra ny fanadihadiana raha nanontaniana mikasika ireo vidin'entana izay miakatra ireo. Raha tsy aivina, tamin'ny volana aprily no nametraka ireo vidin'entana farany ambony ny fanjakana, vidin'entana izay ampiarina mandritra ny 3 volana. Ny fiomanan'ireo mpitarika antoko politika lehibe eto amintsika ho an'ny fifidianana ho an'ny taona 2024 ny fifidianana filoham-pirenena sy ny manodidina ny raharaham-pirenena no lohateny lehibe isarian'ny gazety Matin Hebdo ny mpamaky azy eo ihany koa ny toetra raha mahafampana eto amin'ny tany sy ny firenena toy ilay mpanakanto ny Nidoni.
Ilana amin'ny fifandison'ny esarto zay fa rahantsika izao kosa ny makasiky ny fandarana alalino zay rahantsika rapitso amin'ny fitorarivo dia ny tontolon'ireo frera-pitokamonina eny amin'ny monastera Ambohi Manjakarandro no eto aminao ao anatin'izay fandarana alalino rapitso amin'ny fitorariva izay. Any amin'ny 430 kilometatra avaratra andrefa ny Antananarivo renivohitra no misy ny monastera Ambohi Manjakarano manaraka ny lalam-pirenena faefatra iny. Iray amin'ireo fikambanana masina eo anivon'ny ekara na ny fiangonana katolika apostolika romane, ny fikambanan'ny frera moine bénédictin ao Mahitsy ary ny olo-masina Masinda Benoît no namorona ity fikambanana ity. Ny voalohany indrindra ny hoe monastera aloha dia toby na hoe toerana na hoe trano finanan'ireo religiozy mitoka-monina. Ato amin'ny fiangonana katolika dia misy karazana fiangonana religiozy anankiroa. Ny fiangonana religiozy anankiray dia religiozy mitoka-monina izay tsy misy afa-tsy ny mitady an'Andriamanitra no ataony amin'ny fiainana. Tsy mba mivoaka manao asa pastoral any ivelany izy ireo fa ny mitady an'Andriamanitra ihany. Ka zavatra anankitelo no itadiavan'Andriamanitra amin'ny toerana misy azy tsirairay avy dia ny voalohany amin'ny alalan'ny vavaka. Araka ny fantatra, ny taona 427 no tonga namaklay teto amin'ity toerana ity ry zareo moine bénédictin avy any Pierre Queville la France ary nanorona ny fototra fiasa rehetra eto anivon'ny monastera. Ity toerana nomena ny anarana monastera Masina Maria Ambohi Manjakarano no voafidy hanorenana izany monastera izany. Ny moine izay misy karazany maromaro raha ny fantatra. Rapitso amin'ny fitorariva araka izany ny fandarana alalino izay hitondrana amintsika ny antsipirino ho an'ireo makasika ny frerandreo fiainan'ireo frera mpitoka-monina eny amin'ny monastera Ambohi Manjakarano izay favonana sary makasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Matin Hebdo ny fiomanareo mpitarika antoko politika lehibe eto amintsika ho an'ny fifidanana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 sy arivo sy ny raharam-pifidanana no entiny isarena ny mpamaky tamin'ity herinandro ity. Élection présidentielle, ambitions et potentialités pour 2023. Io no lohateny lehibe no entin'ny gazety Madagascar Matin Hebdo laharana fahatelo amby dimampolo sy roanjato nivoaka ny fahatelopolo ny volana Jona hatramin'ny fahaenina Jolay izao isarina ny mpamaky azy ary hita ao amin'ny pejy fahatelo hatramin'ny fahadimy. Ambaran'ny lahatsoratra anatin'izany fa amin'izao faefatra ambin'ny folo volana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izao miamseho tsikelikely ny anarana sy ny endrika ireo mpanao politika mety handray anjara amin'izany fifidianana izany. Hita taratra izany hoy ny gazety amin'ny faneho-kevitra amin'ny Ainao Manjery sy tambazotra tserasera isan-karazany ampindra fitetezam-paritra na mbola tsy nilaza mivantana aza hatreto ny mahoisan'ny kandida azy ireo. Misy asio ny anaran'ireo mety ho kandida navoaka ny gazety araka ny fanadihadiana nataony. Isany amin'izany ny filoham-perinasa Andry Rajoelina. Eo ihany koa ireo filoha teo aloha te hiverina hitondra ny firenena toa ny Ravalomanana Marika sy Rajaonarimampianina Hery. Navoaka ny gazety ihany koa ny anaran'ireo solombavambahoaka sy ministra teo aloha Roland Ratsiraka, Ajo Andriana Narvelo sy teny Andriana Soloniaiko. Ankoatra ireo, manana viana hitondra ny Madagasikara ihany koa hiatrany ny gazety Patrick Rarimanana sy Andry Robelina ary ny vehivavy izay fahita soratra amin'ny mety ho isan'izay kandida izay ihany koa Eliana Bezaza. Ankoatra ny maresaka ara-politika hita ato anatin'ity gazety ity ihany koa ny vaovao ara-tsosialy, toe-karena sy ara-panatanjahantena. Eo ihany koa ny lahatsoratra miresaka ny fandarana alalina eto amin'ny Kolo TV ny alahady ho avy izao. Moine bénédictin manomboka liana ho lasa frera mpitoka-monina ny tanora izay no resahany fandarana alalino ny alahady ho avy izao amin'ny fitorariva. Maloana ny tany tsy fanananasa sy ny fialana andarana eny anivon'ny sekoly manomboka ny fananana ny maripaizana BEPC ny fanofanana arakasa oentin'ireo fanjakana iarana amin'ireo mpiara-mobonatoka amin'izao fotoana izao ahafahana miroso anatin'izay sehitry ny asa izay. Maro amin'ireo tanora no tsy afaka manao itsoa ny fianarana noho ny antony maro samihafa. Tsy fananana mari-pahaizana izay sakana amin'ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa ka mahatonga ny sasany mivangam-bao sy manita-tsaina amin'ny zavatra hafa.
manoloana io misy ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ireo mpiara-mombonantoka ka ny fananana mari-pahaizana BEPC no takiana dia afaka misitraka fiofanana arakasa ireo tanora. Ny ministera fampianarana teknika sy ny fanfanana arakasa moa dia miara-miasa amin'ireo centre de formation professionnelle tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana dia fampiofanana ireo tanora ireo dia ahafahan'izy ireo manana asa mendrika rehefa mivoaka ao anatin'izany fampiofanana izany. Izany asa mendrika izany nefa dia tsy voatery hanana diplôma BEPC izy na diplôma baka fa amin'itony centre de formation professionnelle itony dia misy ireo fampiofanana foezaka. Ny fampiofanana foezaka rehefa mahafeno ny ato tanora tokony ahafahana mamoaka ny certificat izy ireo dia izay no iarahan'ny direction régionale ny enseignement technique miara-miasa amin'ireo centre de formation professionnelle ireto ka nahafahana namoaka ny certificat ho an'ireto mpiofana ireto androany. Ny fetrora dia 900 ora no fetrora ahafahana mamoaka izay certificat izay. Fiofanana izay ahafahan'ireo tanora miditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa no omena azy ireo ho hiatran'ny fanazavana. Ny critère niditra tao anatin'ny formation tsy voatery manana baka fa rehefa te hiditra ao anatin'ny formation izany hoe manana niveau 3e no miakatra dia afaka manatanteraka ny formation. Ny formation dia centre tourisme, hôtellerie, restauration. Dia ny fivelarana sy ny fahaizana miditra ao anatin'ny professionnalisme izany hoe mahay misehatra kokoa ao anatin'ny sur terrain. Toeram-piofanana maro no miara-misala amin'ity ministera ity amin'ny fampiofanana ireo tanora. Isan'ny mpiara-mombonantoka amin'izany ny ao anivon'ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap eny Ampandrinomby izay namoaka mpiofana miisa 120 farany teo. Androany mpiofana eo amin'ny sehatry ny fizahantany indray no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ary nazo ny mari-pahaizana ara-panjakana. Pejiny tsy fandripahalemana Juillet miisa 2 saika moka ny naman'izy ireo izay voatazana ao amin'ny fonjany Moramanga voaroy tamin'ny raharaha fakanankiri no lavon'ny balany mpitandro filaminana ny marina teo tokony tamin'ny efatrora. Rezata tamin'izany ihany koa ireo fitaovam-piadiana mahiry vaika sy ny odigasy fampiasan'ireo Juillet ireo. Olona 7 no voasambotry ny mpitandro ny filaminana voaroy amin'ny raharaha fakanankiri ny CCS tao Ambosarikara. Izy ireo izay nitanana ao amin'ny fonjany Moramanga. Na ino izany nitady ny fomba amoahan'ireo namany ireo Juillet roa ka ny fanafiana ny fonja no hevitra hitan'izy ireo. Taorian'izay nefa dia maro zany ny feo mandeha sy renseignement azo fa misy naman'izy ireo miôdy dia amin'ny faritry Moramanga izay eritreritra ny mety hoe mitady fomba zany hanafahana andreo satria misy vadin'ireo mpanao ravisseur na ireo mpakakelindreo ny ao misy ihany koa président Fokotany dia tamin'ny androany amin'izay nanomboka omaly moa zany maromarina koa mahaly faharaika amin'ny volana Jolay dia nahazo vaovao zany zay hoe misy naman'izy ireo miôdy eto Moramanga. Dia rehefa nikaroana moa izy dia androany maraina be satria hatramin'ny alina na ranamaso dia androany maraina be zany dia nisy ny fanenjehan'izy ireo ka tany amin'ny toerana antsoina hoe anetetezamena any Malay zany any amin'ny Fokotanina Ambohitrazavidy mampisaraka ny Ambohitrazavidy Sarafasina no natratraran'izy ireo. Dia tao anatin'ny alana kininy moa zany izy ireo dia rehefa tonga ny fotoana anakaikaizana anazy kay moa zany efa nisy basy napetraka zareo tao dia ampiasa an'igny izy dia ny tany filaminana moa nampiasa ihany koa ny fitaovany noho ny fiarovana tena sy ny mba tsisihany zavatra mety isy eo. Araka izany lavo nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana izy ireo lahy ireto izay sady pakan-keriny ihany koa. Mpanao an'izay zavatra zay atao amin'ny district Moramanga Ambatonazaka Anjojorobe ary mahazo ny faritry Saratanana satria raha ny teto Moramanga fotsiny dia efa nandray anjara tamin'ny fakanakeriny tany Somangana tany Ampangabe commune rurale Ambosarikara ary efa nandray anjara ihany koa tamin'ny fakanakeriny tany Makary tany amin'ny commune rurale Firenena ary nisy ihany koa tany amin'ny faritry Anjojorobe. Tokony amafisina ny fiara-miasa ary hitady paikady vaovao ny mpitandro filaminana eto amin'ny faritra Analamanga sy amin'ny faritra Atsinanana noho ny fidadasiky ny toerana manao ny asa ratsiny amin'ny faritra iray ireo Juillet ary mitsoka ny amin'ny faritra Mpifanolo-Potirindrina. Hita izany amin'ny raharaha fakanakeriny fa eo ihany koa ny asandalo. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena noderan'ny olona mpanao fihetsiketsehana ny omaly ny sezan'ny parlementa libyen fa niorana fanenoana ny atejerin'izy ireo tamin'ny gouvernementa rotonta ary tsy nisy moa zany ny vokatry ny azo-tsampetana tamin'ny fampiresahana no tareny filohan'ny parlementa rotonta tany Genève ny alakamisy lasa teo.
araka ny filazany ny fampahalalam-baovao maro niditra atao amin'ny parlementaire libania atao atsim'ny firenena ireo mpanao fihetsiketsehana omaly ariva ary nandoro ny hitran'ny parlementaire manohitra ny afaratsy ny etoepianana sy ny atsy fitandreman'ny ampitondra azy ireo ponina izany ny ampiso ny atsy fahombiazany fifampijiniana vaovao ateo amin'ny atobony fifandraisana ny sarina voaka ny fampahalalam-baovao dia nampiseho setroka mainty matevina avy eo amin'ny faritry ny atrano lehibe rehefa avy nandoro-kodiarana ireo atanora mpanao fihetsiketsehana nilaza ny fampahalalam-baovao hafa fa mainy ampahany tamin'ny ilay trano faona ny parlementaire rehefa niditra tamin'ny fihetsiketsehana ireo tanora ny bulldozer notariana ireo mpanao fihetsiketsehana no nanapotika ny ampahany tamin'ny iray vavahady ny atrano lehibe nanamora ny fidirana ireo mpanao fihetsiketsehana atao anatiny izany ary nandoro avy atrany ny trano dia zay ko tompoko lasy tompoko vavy no entiko mamarina ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isorako no tana tokantrano nararaka izany hatramin'ny farany metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray samy oto inzagnahary antsika jiaby. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.